Isidina vetivety any Nosy Be sika ao anatin'ny ity vaovao manaraka ity. Nisokatra nanomboka omaly ny fivorim-be Raha ny tahirim-bolam-panjakana izay ahitana firenena 720 maneran-tany. Ny fanatsarana sy fandraisana ireo mpisitraka asa rehetra eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny digitalisation no isan'ny aladinika goavana ao anatin'izay. Henri Florian. Anjaran'i Madagascar indray no nampian-trano ny fivoriam-be eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana izay ahitana firenena miisa 720 maneran-tany izay mikambana ao anatin'ny association internationale des services du trésor nanomboka omaly ary farana ny faharombin'ny folo ny volana May ho avy izao ao Nosy Be ville. Loahevitra noraisana tamin'izany ny hoe ny fanatsarana ny fandraisana ireo mpisitraka asa rehetra eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny digitalisation malona ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Ny lahadinika izay entina amin'ity 14e colloque ity dia ny fanatsarana ny fandraisana ireo mpisitraka asa rehetra eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny ilay digitalisation. Izany hoe hiezaka zany ireo fikambanana sy ny tahirim-bolam-panjakana rehetra manerana zao tontolo zao hanatsara ny fandraisana ireo mpisitraka asa eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny digitalisation. Ny zavatra atenantsika moa zany fa hivoaka ao anatin'ity fihaonana colloque ataontsika ity dia ny ahafahana hitondra fanatsarana amin'ny fanomezana fahafapoa ireo mpisitraka asa rehetra eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana rehetra manerana izao tontolo izao. Ny taona 2024 no teraka ny association internationale dia isan-taona dia mitety ireo firenena miisa 720 mpikambana ao aminy manao izao colloque izao ary fanontenony amin'ity fotoana ity no i Madagascar no nampiantrano izany fivoriam-be izany.